Hiampy telo ny fiaramanidina izay hiasa amin'ny sidina anatiny ampiasain'ny kompania Madagasikara Airlines raha ny voalazan'ny Valery Ramonjavelo androany tetsy ivato nandrina fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny aviation civile. Tokatra misa Valery Israely eto Antananarivo renivohitra no hisitraka ilay tetika asa Mifampitsimbina. Natomboka androany alarobia ary aritra efatrandro ny fizarana izany. Vary iray gony, menaka, ronono mandry mamy, boatina sardine, siramamy, sira, paty ary savony ho an'ireo tokantrano ireo. Tokantrano manodidina ny 7,000 avy amin'ny boriboritany voalohany sy faefatra no efa nisitraka ny fizarana izany tetsy amin'ny ANC be filoha androany. Ny filohan'ny Repoblika Andro Rajoelina no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy androany. Mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa, klasy taona fahaenina hatramin'ny taona fahasivy izay miisa 77,400 no kendrena ahazo fifanana amin'ny alalan'ny tetika asa Ankizy hihary manerana ny Madagasikara raha ny nambaran'ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena. Sekoly ambaratonga faharoa miisa 13 manerana ny nosy no misitraka ny tetika asa amin'ity taona ity araka ny fanamarian'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Saondrary Malala Marie Michel. Tanjona ao anatin'ny 5 taona ny ampisitrahana ireo sekoly ambaratonga faharoa rehetra manerana ny nosy ny tetika asa Ankizy hihary. Anisan'ny ampianarana ny mpianatra ao anatin'ny tetika asa ity ny sehatry ny asa tanana toy ny fanaovana rary rofia sy ny fiompiana trondro any anaty tobo. Propy fitianana miisa 580 sy 702 no kasain'ny sampana fanaramason'ny fifitianana ivon'ny demokrasia farombonana ny safidy ho rakofana mandritra ny fifitianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay ataony 2 ny volana Desambra ho avy izao. Miparitaka amin'ny commune miisa 520 amin'ny faritra 20 izany hoe ny 12 ny commune eto Madagasikara no sahan'ny reto mpanaramaso avy amin'ny safidy ireto. Araka ny fanazavana izay nentin'ity fiaramanidina ity dia no safidiana ireo commune ireo arakaraka ny amaroan'ny mpifidy ao aminy sy ny lanjany ara-stratezika mikasika izay fifitianana izay. Miisa 730 sy 700 ireo mpanaramaso izay iparitaka amin'ireo commune ireo. Mandray anjara amin'ny fivorimbe fahinam-befolo ny firenena mikambana iadina amin'ny fiangazanana i Madagasikara. Ny ministry ny tontolo iainana Max Fontaine no mitarika ny délégation any Riyad any Arabia Saodita no anatotsana ity fivorimbe ity izay itoy hatramin'ny 14 ny volana Desambra ho avy izao. Nisy moa ny fihaonana teo amin'ny Max Fontaine sy ny tale misahana ny ady amin'ny taningazana eo anivon'ny G20 androany alarobia. Anisan'ny resana ny fiara-miasa an'ity fitalehavana ity sy ny firenena malagasy momba ny tetika asa fambolena ala any amin'ny sekoly iray isaky ny distrika izay kasaina ho atao eto Madagasikara.